coucou. Lolo Dawol, salut ma miel. Salut miel, taquine, coucou ma chérie, coucou mon amour. Donc, on en était où? On était aux élections là. Bah, Michou la manana conviction, mais ça, ou la map me pète à Dawol, on va dire ça. Quels sont les intérêts? Parce que nous arrivons à tout. Nous savons map me il faut fita ça ni oui ça n'y a petit na sina ça petit de les reza kala latina les la tatu la c'est les roses ça on a fandé ça la rose faire na ira ça on a fandé en tout cas ça remonte du coup voilà ça fait trop bon là j'ai mangé vite fait et tout donc ça y est tena mantantena hoe mba misy candidat mba amilay ao Madagascar ao sa ny orange PTP zao nitako amin'ny Facebook eto orange daholo no nona efa miakatra amin'ny vidim-piaina nefa tsy enjana be daholo ny rehetrarehetra dia mbola mivola miverina amin'le olona le mamaritra tanindrazana le spiran'ny oligarque spiran'ny Medef spiran'izao rehetrarehetra zao de mampimebe ny ane Bénin efa mifoha miaraka amin'ny Kemi seba ny ane Burkina efa mifoha miaraka amin'ny Traoré ny ane Niger mifoha miaraka amin'ny Ousmane fa atsika mbola matory be rendrika be miaraka amin'ny DJ OMG zay tsy mamolaka tsony ny DJ fa rendrika be miaraka amin'ny DJ atsika na sambo ara na sambo na sambo gaskara ara ngamany tsy rendrika rapide no hôtel elika dia hoana ny zavatra hitako dia be mihitsy mamono tena j'ai jamais vu autant de gens mamono tena au Madagascar fa efa vous psychologiquement efa vous intellectuellement efa vous physiquement dia mbola tsy mifohy antsika jereo fotsiny ny mal-être en jeunesse mamono tena daholo tiako teneniko taminareo io hoe mibutiny zareo de d'ici quelques années de maty daholo tsika mianakavy tanareo le tsy haiko tadidiny général iny sa colonel Lecointre le temps natao ta interviewé l'avenir de l'Europe aux izy ny se fait avec l'Afrique et la Méditerranée et hoe ingrédient daholo zany ny européenne miaraka défendre en cause ny la France satria tsy hamototra ny ancienne colonie tsy hamototra ny colonie les bandits ça défend nanao quand il était au Mali déjà il a fait plusieurs guerres et tout c'est olona efa panapotika ny Afrika zany ny efa asany olona compétent be ao amin'ny faminapotehana ny africaine io bandi io le colonel je crois le Cointre ça c'est un colonel soit c'est un général je sais plus on sara jirona ko sy vary amin'ny gony indray le rajojo androany tany Fenerive West mahasosotra be ny mijery azy tena makalehibe fa mahasosotra tena mahasosotra dia tsika tsy samitsangana tsika tsy sa manao an'ny olona manao manne tsika manne c'est ça le problème ny zavatra tsy fantatra tsika hoe surtout le olona le miseho miondrikondrika sy le miondrikondrika amina olona tsy tokony ondrehana ohatry reny hoe afaka tsy miondrika ane tsika dia mbola miaina kokoa tsara no miondrika masony reny nefa mbola gejahany zareo et aussi ni j'en étais où tanareo le général là iny le général le Cointre iny sa général iny sa colonel latin tsy tiana vototra ny Afrika raha nareo mihaino ny discours-ndreo olona mpitondra reo oligarque reo mpitondra politicienne vazana américaine
na britannique de ny conclusion voalohany indrindra de ny anapotika ny Afrika daholo. Ndra rehefa manao documentaire animalien de ny zavatra voalohany atondrony ohatr'izao ohatra de hoe population le olona le fivelaran'ny olombelona mahafaty an'le biby. De hitanareo le biby humaniseny-zareo bokoa fa le olombelona atao biby. Azonareo zay nataon-jareo contraste de mody hoe écologie écologie fa tsisy rarahiny an'izany. Tsisy rarahiny ny olombelona en fait. Tsisy rarahin'ireo olona reo surtout hoe ny olombelona vazaha tsy rarahiny-jareo fa mbola rarahiny kokoa no tsika mainty hoditra. C'est véridique hein. Donc rehefa zareo manao discours ohatra zao le prince William le niteny maty daholo ny biby Afrika fa vonoiny olona, biby taty amin'ny tany taty vonoiny exterminer to tsisy ny tempory fa maninona izy rehefa hoe biby Afrika de izy manana se permettre manana droit satria tsika manome alalana anazy manana droit fa tsy manana droit sa tsy manana souveraineté amin'ny tany tsika, tsy manana souveraineté en Afrika nefa le prince William na amin'ny tany ara tsy souveraineté ko inona ny ifasavasana si ipetsipetsonana. C'est la même chose koa le général Lecointre raha nareo mahay interview de tena tay be ny avenir ireserven'jareo atsika mody hoe lasa hitanareo narratif an'jareo zany hoe ny afrikanina te hiala amizioka any vazaha de olona tsisy ilana azy daholo sady olona napotika ny afrikana nefa ny olona zay napetraka an'ireo vazaha reo hatramin'izay teo en place ny pouvoir teo amin'ny pouvoir ny Madagascar de teo amin'ny pouvoir afrikana de nanaraka ny politika amin'ny vazaha de saribakolon-jareo daholo y compris les vazaha eo ambony pouvoir au Madagascar surtout iny ny zareo mametraka azy de reo ny tena manapotika sy misitona ny tany afrikana any amin'ny farany farany ambany y compris Madagascar. De niteneny tsara tsy menatra ny zareo sans langue de bois le général no miteny hoe tokony ho vonoina zany tsika à demi-mot izy miteny an'izany fa tonga de fantatra hoe inona ny butin'ny zareo hoe exterminer zany mainty satria d'ici quelques années ça va se multiplier par 1000 ny nombre mainty eto amin'ity tany ity. De raha ny dikan'izany hoe nombre mainty multiplier par 1000 eto amin'ity tany ity de ahoana zany? Dépassé ny vazaha satria ny vazaha efa tanareo na devasana an'ireny virus reny tsy anona tsy resaka hoe ana fa resaka régulation de population réguler na ny population ny problème le antitra reny daholo maty nefa ny population européenne vieillissante de reny daholo maty tsy de nikitika ny Afrika ny coronavirus fa nikitika ny population européenne na problème koa. Tanareo le vaccination reny nampiasaina lefa tamintsika reny ny basiny reny ka manova ny système immunitaire atsika de inona zany depuis le coronavirus on parle en analysant les choses tsy be de be hoe maty tanora tsy be de be no vo psychologiquement misy conséquences amin'ny daholo zany ny zavatra tsy be de nany je suis sûr que nany salon nanao vaccine fa na de ny ADN atsika raha ngamba rehefa nisy ny ova tao ambadika tao efa novan'ireo reo dirigeant rehetrarehetra tsisy tena nanao an'le vaccine fa tsika nanao daholo tsika miforcer nanao na tsy forcer nanao na natao ina moa tiky teneny natao hoe zay olona tsy mivaccine zay tsy mety manao vaccine de olona tsisy ilana azy zay manao vaccine olona mahafinaritra. Tanareo nataon-jareo division de camp bipolaire donc anaovana inona anapepona sy dirigena ny fomba fisainanao de jereo ny conséquence an'le vaccin zao tsika vao mahita nefa mbola tsy alavitra kory na c'est même pas 4 ans zay
Ny conséquence les vaccins tay amina mano fa PDP ihany nisy jeune athlète maty ho azy zany. Tsy nisy inona, il y a pas d'antécédent, tsisy inona de maty ho azy. PDP misy ankizy midévelopper aretina hafa koa satria inona, c'est une façon de nous exterminer. Création d'une maladie, c'est une façon de nous exterminer. Fa tsika mbola tsy mifoy ihany, mbola tsy taitra ihany. Tsika tsy ho avotan'ireo vazareo zany fa reo vazareo no cause ny maux atsika malagasy. Ce sont les blancs qui sont les causes des maux de l'Afrique. Mot M-A-U-X. Tsy ihany fa ce sont les gouvernements, les oligarques, le MEDEF qui sont les causes des maux de l'Afrique. Tsy ihany zany fa zavatra veridika zany ary na Nicolas Sarkozy ary ny tena zany tamin'ny discours-ny tamin'ny isan'ny Sénégal. Donc c'est compliqué de tsika mieritreritra hoe système démocratique io, système apetraka ny vazaha io fanaraka amin'ny fomba iainantsika na fomba fisainantsika na rehetrarehetra fa tsy fanarahany mihitsiny. C'est complètement je dirais pas à l'antipode, mais ce n'est pas adapté. Tsy adapté amin'ny système africain na ny système vazaha. Tsy adapté mihitsiny. Nefa io natao forcé na atao manaraka ny modèle andrareo no tsy maintsy arahana. Nefa modèle tsy makaiza. De jereo tsara le andry, jereo tsara ny le andry tsika mieritreritra hoe dondrombelona sy ny tariny tsy dondro izy amin'ny fanarahana ny feuille de route vazaha. Hainy tsara mihitsiny satria ny zavatra tadiavin'ny vazaha dia izy hanimba ny tanitsika, izy hamono ny vahoaka PDP. Tsy dondriny izy satria hainy tsara mamono an'ilay vahoaka tsikelikely ohatry ny oma miadana. Zany étudiant rehefa sarotra be amin'ny fiainana de mamono tena. Jereo tsara le tamin'ny herinandro c'est vehivavy iny amin'izao indray lakilakizy lakely vao je sais pas même pas 17-18 ans reny mamono tena. Ampidiriny zareo endrikala tontolala tao amin'ny tontolala nisy rongony fa manino nisy drogue dure fa maninona ny tsisy ny tena ary tsy mivoaka tamina journal nefa tratra tao an-trano mipory tao maninona mangina daholo. Tsy suite, tsisy enena ny vatiny atao manemaniny any amponja iny moa tsara itsika iny satria olona nanao manemaniny olona de mahazo mitatiny karmany de ohatrohatr'izay fiainana. De fantatra tsika tsara fa le drogue dure io mamono olona PDP. Fantatra tsika koa fa artiste sasany tsy resaka hoe coronavirus na nafaty anazy fa tonga de fantatsika hoe drogue dure. Fantatsika koa reo artiste PDP reo fa PDP mihitsiny no kitika an'io. Za tsy miteny an'le moly za tsy miteny an'le mifokafoka de temps en temps fa za miteny an'le drogue dure, le cocaïne sy héroïne. Ça c'est à destination du peuple africain. Tsy ao Madagascar rery nefa manomboka mirongatra be io fa ao Afrika ao efa zay koa ohatr'izay vo nangataka ny indépendance fotsiny Sahel vo nazo ny indépendance fotsiny Sahel de zay ny nampidiriny natao roborobro be nataon'ny force militaire française enjana be dans la DGSE la France napiditra rongony tao. Fa maninona c'est pas tsy hoe zavatra natao tsisy dikany fotsiny izy fa c'est calculé. Ohatra nanao mandrareo tamin'ny la guerre de l'opium en Chine. Nafaty olona PDP de io afaty olona PDP io efa mahafaty olona fa tsy hita, c'est pas visible. C'est pas visible amintsika ana zany, c'est pas palpable amintsika fa nefa mandeha foana. Fa tsy atao amin'ny journal hoe Kialanarina nanao overdose, ny Anarina nanao an'izao. Non, non, non. Il se garde bien de la fermer. De za koa de famonoana vahoaka tsikelikely ny fako PDP alefa ny Antananarivo ao famonoana vahoaka mbola tsy niala ihany hatramin'izao. Efa firy mois zay efa 3 volana zay mbola tsy niala ihany le fako. Famonoana vahoaka amin'ny alalan'ny maladie liée à la saleté, diphtérie, la lèpre, la gale, ny ina koa
tout ce qui est maladie de peau, etc. Donc, famonoana olona. Mbola tsy hitantsika le hoe maladie respiratoire fa satria miaina amin'ny zavatra maloto toksika zany koa efa mahafaty koa. Dia mbola tsy hitako koa le hoe mamomba le olona le zanak'olona ohatry ny anao andrarao amin'ny pseudo. Ny fitretenan'io titanium io mamomba. Ny olona amin'ny sud ny jeunesse be dia be ny momba. Surtout akaikin'le toerana hitrandrahana anazy eo, ny fasika mainty. Famonoana tsika, tsikelikely. Ny fanampiakarana amin'ny vide bar ou 1000 ariary ou 1500 ariary. Famonoana tsika. Dia raha na dia mody mizary izy eo, mody mizara vary eo, fantatratsika fa vary mahafaty koa le vary lo mbola alefa anatin'ny marché, mbola famonoana